tsy nanadino ireo olona sahirana, ireo zokiolona ary ihany koa ireo ankizy ao anatin'ny boriboritany fahenana izy mbahoaka voafito amin'ity boriboritany ity tamin'ity androany ity mba ahafahany ireto farany mifety ampifaliana amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Jemima Radaniela sy Mamira Samuel ary no mitatra izay vaovao tetsy amin'ny boriboritany fahenana izay. Ankizy misy 504 ao anatin'ny boriboritany fahenana no nozarainy solombavam-bahoaka arendrina androany. Fananana ny anjarany ihany koa ireo zokiolona izay nozaraina bodofotsy fa tsy adin'ny solombavam-bahoaka voafito amin'ity boriboritany fahenana ity ihany koa ny nizara nofokena amin'ny tampihavanana an'ireo olona sahirana. Ny anisan'ny tena mampiavaka tamin'ity indray mandeha ity dia ny fanomezana misesy ho an'ireo ray aman-dreny zokiolona dia ireo sahirana ary indrindra ny ankizy kely izay mahatratratra any amin'ny 504 omena arendrina sy labozia. Dia ny zokiolona moa zany amenay bodofotsy ary ireo sahirana kosa omenay vary sy menaka. Izao hetsika atao izao zany dia tena hoe anampiana an'ireo vahoaka ifampizarana hafaliana ao anatin'ny fetin'ny asaramanitra tahak'izao satria rahantsika malala fa fety ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fety nazahoana fahaleovantena noho izany zoan'ireo vahoaka sahirana ireo reny zokiolona tsy misy pia ireny nomena fanomezana dia izay mahatonga anay hoe nofidiana tao anatin'ny maro izy ireo nomena fanampiana amin'ity. Isan'ny nanambetsaka tamin'izao fanampiana ny teto Ambohimanarina izao ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Tsy voasambany no nanao hetsika sosialy tahaka izao ny solombavam-bahoaka voafito tao anatin'ity boriboritany fahenana ity fa indroa isan-taona izy no manao hetsika fanampiana tahaka izao.